La 4G By Telma vous présente Ny Vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Eo ampelatana ny fitsaran'afo mombana lampan-drenana no avy ny firenena malagasy hoy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy nafana netsika ho an'ity androany ity izay niainga teny amin'ny oniversité n'Antananarivo. Nanao diabe avy any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo mpiasa ny Air Madagasikara niaraka tamin'ny solotena ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ary niazo ny kanja ny 13 Mey. Mahenika sy ampanjakana manerana ny nosy ny kolikoly raha nambarany Italia General ny Bianco manafaingana na mampitarazoka amin'ny fanadihadiana atao kosa ny fisian'ny pirofo na tsi raha ny fanazavany. Arahinao anio alina aoriana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo Tv ny famarana ny vantana ny lalao Europa League atao any Lyon. Nandraona ny anafoana ny fionana manatantara eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un ny Pyongyang noho ny mbola fisiany hetsika ataony tafika Amerikanina sy ny avy amin'ny Korea Atsimo izay tsy mahafaly ny mpitondra any Korea Avaratra. Ny andinindiny izay avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vava manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia eo ampelantanan'ny HCC no avy ny firenena malagasy ho ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka malagasy tamin'ity androany ity. Ny amafy kokoa tamin'ity androany ity ny tolona raha ny hitan'ireo mpanara-baovao Gaëtan Andriatsilafo. Tamin'ny 7 ora no tonga tety Ankatso ireo solombavambahoaka sy ireo solotenan'ny vahoaka vitsivitsy aka ireo mpianatra. Tamin'ny 10 ora sy fefany nanomboka ny fanentanana fitaomana ireo mpianatra. Angatako ianonareo isika rehetrarehetra zao raha miparitaka dia Madagasikara no fevitsika rehetrarehetra. Eto Antananarivo isika ny tangorona fa raha miparitaka isika dia Madagasikara ho misy atsika rehetra. Ary isika universitaire no anisany fanilo tokony apita ny avatra rehetrarehetra izay avy amin'ny député any amin'ireo fianakaviana rehetra any ambanivohitra. Be dia be ny manery-tsao, be dia be ny manakarama, be dia be ny mividy olona mba tsy hiheno ny feon'ireo telo amin'ny fitopolo. Ka angatanantsika mpianatra rehetrarehetra eto Antananarivo mba apita ny fanilo rehetrarehetra any amin'ireo fianakaviana any ambanivohitra. Taorian'izay ny roso ivoaka ny faritry ny université. Vao niala kely nefa nisy an'ireo mpianatra voakarama anakirontana nitoraka cocktail molotov ny fiara nitondra ny sonorisation saingy tsy tonga tamin'ny tanjona niriny.
Antsirisika zay na fanterentsika teo hoe mifampijeritsika eo akaikeo misy infiltration ty anakolotana sendravanty tolo ty fa tsy aravanty izy na de ambany lohany ary aza ataonay tratranay aza tratranay te efa miteny izany fa manenjena any fantatray ny olona nanao an'iny mahafantatra tsara ny député ianareo zao taty tsara fa mpianatra ketsaketrena ohatr'izany aza matahotra anareo mpianatra vaheto izahay ataonay amin'ny fanaovana anazy zay olona tratranay teo ny roso hatrany ny dia ary ny azo anambojatovo. Taorin'izay nidina teo amin'ny ACC Ambohida, endrika vaovao no nanahoana ny fitakina. Nipetraka teo anolohan'ny vavahadin'ny ACC ireo solombavam-bahoaka, nitaky ny famoahana ny valin'ny fitoriana sy ny fangatahana ny fametraha-pialana nataon'izy ireo ny filoham-pirenena. Izay manangatana antsika rehetrarehetra mijery ACC titikana beotsika ACC 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 BCS 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 tsy avelona intsony fa vorainy miara-jao da mampiaina soamantsara ny fitoriana napetrakintsika député telo amin'ny fitopolo miaraka amin'ny vahoaka tamin'ny alatsinainy. Dikan'izany dia azo raisina tompoko vavy izy tompokolahy ny fitoriana napetrakintsika ato ary tsy maintsy amoaka didy mifanaraka amin'izay ny ACC. Ary mba ho fanajana ny procédure misy amin'ny fitsarana dia nomena roa amin'ny fitolora izy ahafahany mamaly ny fitoriana déchéance zay napetrakintsika. Zany hoe any amin'ny lakamisy any ho any na zoma zany izy mametraka ny valin'ny fitoriantsika dia amin'ny sabotsy mitapelaka betrika rehetrarehetra manao fety rehefa vita izay vao niara-niverina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey, ireo solombavam-bahoaka ireo sy ny vahoaka marobe mitaky ny fanovana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana no nilazana fa ia mafy kokoa ny tolona raha toa ka tsy mivaly araka ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny eny anivon'ny ACC. Folona moramora zahay zegny miala moramora sy raha ty atoato hitombo raha ty ho ratsy ny fialanao io satria efa tezitra ny vahoaka malagasy. Komengavy anareo amin'ny ACC zahay zao miafatra apetraka eo aminareo ACC efa henonay fa maro be ny menasy mahazo anareo amizao tsika miteny zao ka zao mijoronareo amin'ny ACC amin'ny marina mijoronareo ho tena fitsarana tsy mitanila satria vonona ireto vahoaka reto iaro anareo hatramin'ny farany tompokastovany. Mbola itoy araka izany ny tolona mandra-pivaly ny any amin'ny ACC. Mbola itoy ary mafy kokoa noho ny androany. Tsy mampitovy amin'ny androany
sy rapitso dia rapitsika any amin'ny ACC ho izy kabary fandimbiasana satria amaky sy hitanisa ny dossier maloto ny ministera tsirairay indrindrandrindra ny dossier maloto ny era-janary mampianina nandritra ny fotoana nitondrany ametrahantsika fanontaniana izy aiza dossier atakabary aiza dossier hosinarfa aiza ny kolokolo tamin'ny NMG aiza ny malety tany France sisa hoentsika rapitso ho ary amin'ny ACC. Araka izany any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mason'ny vahoaka malagasy ankehitriny miandry ny déchéance efa voarain'ny filoha ny alatsinainy teo ny fangatana ny fametra-pialana raha ny voalaza Henri Florian. Isan'ny nisongadina taoria ny hetsiky ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny fiandrasany ny dida voaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasiky ny fametram-pialana ny filoham-pirenena. Ny alatsinainy teo no voarain'ny filoham-pirenena ny taratasy fangatana ny fametram-pialana raha ny fanazavana. Raha ohatra ka tsy mamerina tsy mandefa ny taratasy fiarovan-tenany ny filoham-pirenena dia milaza izy fa hoe mety aminy ny fitoriana izay nataonay. Ka raha ohatra ka matsapy izy fa tsy mety aminy ny fitoriana izay nataonay ka manana fiarovan-tena tiany hatao izy dia ao anatin'izany 2-7 ora zay ny amaliany azy aty amin'ny ACC. Zay zany raha vao mamaly aty amin'ny ACC zany ny filoham-pirenena dia tsy maintsy ampahafatary ny ACC ihany koa zahay zay mpitory hoe zao ny fitoriana nataonareo ka zao ny valiny nomeny le olona torianareo. Ianareo ny tompony lakle. Raha ohatra ka idinareo ny varavarana dia milaza aminareo zay fa mijaly mikaikaiky ny vahoaka malagasy mety tsy hilamina eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ohatra ka hitanareo fa ary-javatra hitapoky hitam-pirenena fa tena mitombona ny fitakiana, mitombona ny fitoriana izay nataonay 7-7 mianada député ho an'ny fanovana izay milaza fa tena tsy mitsangana tsy voahaja ny filoham-pirenena ny lalam-panorenana izay milaza fa 12 volana aorina ny prestation de serment na ny fianianana nataony dia tsy mbola mitsangana ny haute cour de justice dia tokony ho avoaka ny haute cour constitutionnelle na ny ACC izay atao hoe déchéance zay zany ny zavatra andrasanay amin'ny ACC. Manana 2-7 ora hamaliana io fangatana ny fametram-pialana io ny filoham-pirenena izay anaovany ny fiarovan-tenany tahaka ny mametram-pialana ihany izy raha tsy mamaly izany raha ny voalaza. Miankina amin'ny dida voaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny isian'ny filaminana na tsia eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Mandidina ny tolona izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fanginany ireo mpiasan'ny Air Madagasikara androany nampiseho ny tsy fankasitrahany ny fitondrana ankehitriny sy ny fanaovana tsinotsinona ny orinasa nanao diabe niainga avy eny amin'ny aéroport ireo mpiasa niaraka tamin'ny solotenan'ny solombavamboaka ho an'ny fanovana androany ary niazo ny kianjany 13 Mey. Henri Florian andra. Tamin'ny alalan'ny diabe ihany koa no nanohana ny mpiasan'ny orinasam-panjakana Air Madagasikara ny tolo ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Diabe niala teny vato niazo ny kianjany 13 Mey. Nanomboka tamin'ny taona 2014 no efa nanao antsoavo amin'ny fomba fitantanana tsy mety ataony mpitondra ao amin'ny orinasam-panjakana io ny mpiasa raha ny voalazan'izy ireo. Miantso ny mpiasa rehetra eny amin'ny serana mpiara-manidina izy ireo anampy azy amin'ny fitakiana. Mitolona niaraka tamin'ny vahoaka sy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ireo mpiasa ny Air Madagasikara sy ny adema ireto. Tsy ekena intsony ny fanabotrena ny orinasa-panjakana ataony mpitondra ho izy ireo.
io adema io zany ny orinasam-panjakana nitantana nio aéroporoa atramin'izay fa rehefa tonga zao fitondrany zao dia niesorona tamin'ny adema zany fitantanana ny aéroport zany dia namena ny orinasa vahiny antsoina hoe ADP na aéroport de Paris dia nanovanarana izy rehefa tonga teto Madagasikara nataony hoe ravinala tamin'ny adema mbola nitantana ny aéroport dia maka izy ny antsoina hoe taxe adema zay $7 monja isaky ny bie anankiray fa rehefa tonga ity orinasa ravinala ty dia maka 38 € isaky ny bie anankiray kabiazan'ny mpiasa tao amin'ny adema dia nafindrana anaraka ny ravinala tany ampiandohana fa taty aorina dia roana tsikelikely ireo mpiasan'ny adema nakany amin'ny ravinala ireo ary mpiasa avy any Ambatovy hono no alefa ao amin'ny ravinala manao miasa ao amin'ny ravinala dia ozy ahy hoe inona moa ny fandraisana Ambatovy sy ny aéroport. Syndicat, mpiasam-panjakana, orinasa, mpianatra sy ny sehatra maro ankehitriny no tsy mankasitraka intsony ny fitondrana. Mitaky ny fanaovana eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka malagasy. Noho ny tsy fahaiza-mitantana ataony ny mpitondra amin'ireo harem-pirenena ary nisan'izany ny orinasam-panjakana. Mahenika ny seha-panjakana manerana ny nosy ny kolikoly. Io ny nambaran'ny tale jeneralany Bianco nandritra ny fanamarena ny andro ho an'ny tambazotra ny fahintsina sy fahamarinana androany teny Mahamasina Vezo Rafaly. Fanodikojiam-bolam-panjakana, fanararaota-pahefana, kitranatrano amin'ny tsenam-barim-panjakana na tsy manara-dalàna. Ireo ny sehatra ahitana trangana kolikoly be indrindra eto amintsika, hoy ny tale jeneral'ny Bianco raha ny fitorohana voarain'izy ireo. Fandre matetika amin'ny raharaha maro mitana ny sain'ny olom-pirenena toy ny raharaha kilôjina izay mamonjy na ny fitoriana ireo solombavam-bahoaka nandray kolikoly ny hoe andalana ny fanadihadiana. Miankina amin'ny fisian'ny pirofo na tsy ny valan'ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Mamenika ny Madagasikara ny sehatra asa-panjakana mihitsy ny kolikoly nefa sahala tsy dia mifanaraka an'izany loatra ny fitaraina ny fitorohana tonga aty aminay fa raha ohatra ka tena marina izay filazana izay dia tokony entanina ny olona mba mitondra pirofo entina anamarinana an'izay trangana kolikoly izay miseho izay izay voarainay dia tsy maintsy aminay ny famotorana za fa fotoana avitanan'ilay famotorana no tsy mitovy. Misy sasany tsotsotra kokoa dia malaky vita ilay famotorana dia rehefa mety fitsarana ny vokatrizany fa misy kosa izany somary elaela kokoa fotoana ahafahana mamontazy ny pifoara izay tsy maintsy hotadiavina. Namafisany tale jeneralny Bianco fa voasikajy amin'ireo pirofo ilaina amin'ny fanaovana fanadihadiana sy famotorana ny sary na horonan-tsary na horonan-peo ankilany anefa voafetra ihany ny fahaleovantena sy ny fahefana ananany Bianco. Ankoatra izay, tsy niresaka mikasika ny toetra ara-politika sy ny krizy ateraky ny kolikoly ankehitriny, ny tale jeneralny Bianco ny herinandro izao izy ireo raha ny fanazavana no manatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety. Raha maro araka izany no iandrasam-baliny avy amin'ny Bianco amin'ny herinandro io, raha tsy ilaza fa tsy ny fanodikojiam-bolam-panjakana, kolikoly eny anivon'ny androm-panjakana, fandoroana pirofo tamin'ny fifaninanana hiditra teny anivon'ny UNMG izay nofoanana noho ny ahiahina kolikoly. Raha tsy ahivina ny tanterahana androany ny fanamariana ny andro ny tambazotra ny fahitsiana sy fahamarinana mba ho taranaka lavitra ny kolikoly izay ny fandrombonana lise-panjakana 7 sy lise tsy miankina avy eto Antananarivo tetsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina. Herinandro rapitso no nanaovan'ny centre fiscal manerana ny nosy ny fitokonana Vaovao. Nanamafy ny filohan'ny sindikany ivoketra manerana ny nosy androany fa manoana ny tolona tarihan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ihany koa izy ireo. Fanadiny miantarandriana avo. Tsy jano intsony ny fitokonana nataony ivoketra manerana ny nosy. Tsy namaly ny fitakiana nataon'izy ireo ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny centre fiscal raha ny voalazan'izy ireo. Efa nisy ny fihaonana tamin'ny sekretera jeneraly ministera ny vola sy ny teti-bola raha ny fanazavana saingy tsy nahafa-poizana.
Ny famerenana aminay ny famorina ny droit de timbre de visa de passeport eny amin'ny serana tsambo sy ny serana fiaramanidina rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Marihana fa nomena orinasa tsy miankina io asa io kanefa asanay amin'ny comptable public anay tsy azomena olon-kafa nefa araky ny lalàna tsy azomena olon-kafa io fa tsy maintsy comptable public ihany mandray azy. Endrika fanaovana privatisation ny asanay baninay zany. Eo ihany koa le fampiasana fitaovana politika ny asanay. Misy orinasa izay zany namanamany mpitondra tsy anaovana fitirihana ary misy orinasa hafa anaovana fitirihana ary tena mahazo aomena baiko izay endano ary aza nananatra. Tsy mendrika ny hitantana ny ministera intsony hoy izy ireo mpitondra tompon'andraikitra amin'izay fandikana-dalàna izay. Manoloan'izany mifandribona sy manohana ny tolona tarehin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny eo anivon'ny iviketra manerana ny nosy mitaky ny fialan'ny governemanta manontolo sy ny filoham-pirenena. Ny fanjakana amin'izao fotoana izao izay mpandika-lalàna sy mpanao tsinotsinona ny fihetsika sindikaly dia mahely miara rotonay amin'izao fotoana izao ny anaovana endrika tsakina. Raha ny fitondram-panjakana izay tsy manasa ny lalàna sy tsy manasa ny fihetsika sindikaly anaovana fanamariana aleo manovatany opepako fa kakasitanay zany raha leo manova ny sary fitolana toy izany dia tsy hitondra fampandrosoana tsy hitondra fiovana eto amin'ny tany fanjakana. Ho an'ny eto Antananarivo saika nahitana soratra fampahafantarana fitokonana avokoa ireo birao sampandrarany hetra. Ankoatra ny sampandrarany hetra manao fitokonana ihany koa ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny sampandrarany fananantany, ny topografia, ministeran'ny asa-panjakana sy ny maro hafa. Ho an'ny sampandrarany hetra misy ny service minimum hatreto saingy mety ato izany ny filohan'ny sindika ny hetra hatrany. Isan'ny nabe ady-hevitra teo anivon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanohanana sy ny mpanohana azy ireny fijabahany vahiny amin'ny fanelany lalana ho an'ny antoko malagasy miaramiainga araky ny taratasy sy misokatra izay nalevan'izy ireo dia manameloka io fomba fanaon'ny vahiny io. Lilira beata. Andrasan'ireo mpanao politika izay maniry ny ahazo toerana amin'ny olana misy ato amin'ny firenena ankehitriny ny vokatry ny fanelany lalana nataon'ny vahiny. Tapitra androany ohatra ny asa nataon'ny iraky ny mpanolo-tsiana manoka ny sekretera jeneraly ny finerenena mikambana Abdoulaye Batili ary nivoatra tamin'izany ny finiavan'ireo lehibe ny androm-panjakana sy ny mpitondra fanjakana ny anaovany fifanarana politika. Ho an'ny antoko politika malagasy miara-miainga mitanila ny fanelany lalana ary mampizarazara ny malagasy noho izy tsy manaja ny soatoavina iombonana sy ny fifandanjan-kery politika. Manameloka io fomba fanao io ny antoko malagasy miara-miainga araka ny taratasy misokatra navoaka ny talata teo. Hitatrany anefa ny fanekeny mpitondra ankehitriny ny baiko ny fianakaviam-be raisam-pirenena ary ny tsy fijerena ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Andrasan'ny maro aorian'ny famahana izao olana izao amin'ny alalan'ny fifidianana ny siny mpitondra ahasay ijoro ahasay anohitra ny fepetrapetraky ny vahiny ho fiarovana ny tombotsoa ny malagasy. Nanao fanambarana ihany koa ny sempamanosy avy any amin'ny faritra Sava amin'ny fanohanan'izy ireo ny tolona izay ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanohana miarahory amin'ireo fianakavian'ireo namony ihany koa izy ireo ary manamafy ihany koa ny fitakiany ny fialan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Fanampanazavana. Lavinay tanteraka ireo antson'izay isan-karazany izay efa niaretany mpampianatra nandritra ny fotoam-pitondrana ny matoa hery ratsonary mampianatra. Izahay aty amin'ny faritra Sava dia tsy malaiky anaovana hanana amin'io fampiarana ny raha-fampianarana vaovao izay aminay midika ho famonoana ny taranakay. Fa mialay ianao andrefako filoham-pirenena fa mbola manaja anao zay matono teny aminao any matono. Pejany dokavarotra isika izao aorinan'izay nandraisantsika ny vahiny tamin'ity androany ity. Ho hitantsika eo ihany koa avy eo ny mahakasika ny asa sosialy izay tsotsosain'ny FMD ary nyresadresaka ny arahana tamin'ny tarika poetika lover. Rehefa avy eo ary.
mankalaza ny fahadimy taonany Kolo TV sy ny Kolo FM. Fanomezana be dia be miandry anao amin'ity fetin'ireny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho an'ny neny. Entana amin'ny tetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax. Bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main Atulchi Luxor, pack évasion maman omni Regina's Beauty, appareil électroménager Atulchi Accourdig, fer à lisser avy amin'ny Fiti Boutique, bon d'achat marbe avy amin'ny Shoprite. Tsotra ny fandraisana anjara, dieny zao, maka selfie eny amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Kolo TV, hitanao eny amin'ny Accourdig, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talatamaty. Mandefasa commentaire ao amin'ny pejin'ny Kolo TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarihana dia ataon'izy mahadimy amby roapolo May ao amin'ny fandarana Sokol. Tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Kolo TV FM. Faites-lui plaisir, la promo continue. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo flash valable du 11 au 31 mai. Rendez-vous en Telma Shop. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia ny lavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola tsara misy be saina mamy fotoananareo amin'ny festival leader italiany 26 27 mai ho avy zao tous unis contre le sida. Any anao mahita azy. Diaony andao na agnalavitranao. Fiainako manontolo tsy mety sy koa tsisy anao. Debidebiko fagna adignako lava mipe. Vivez et pensez foot avec Canal+. Retrouvez l'intégralité de l'Europa League sur Kolo TV, la télé autrement. De l'action, de l'émotion et surtout du suspense. Quelle équipe sera sacrée championne pour cette saison? Ce soir, la grande finale Lyon 2018. Atlético Madrid vs Olympique de Marseille. Soyez au rendez-vous. En exclusivité sur Kolo TV. Manambain'izay ny sasabana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa Andriamatoa Aina Marie Razafindrakody izay eo amin'ny syndicat-ny Banque Centrale na Banque Foben'ny Madagasikara. Eo ihany koa Andriamatoa Rado Rabalmalala izay syndicat-ny Air Madagasikara miarabanareo tonga soa eto amin'ny plateau ny Kolo TV. Fanontaniana petrako aminareo mety hoe tonga dia aleo tonga dia anontaniako miaraka dia samy mamaly ny fijeriny azy hoe petraka zao mandeha ny tolona amin'izao fotoana zao aminareo mpitarika syndicat-nareo ahoana fijerinareo ny tolona ataon'ireo solombavambahoaka 3 amby 7.
Ia, miaraba ny namana ny lalaina Davida, miaraba an'ireo mpanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV. Tsy azo itovira aloha izy kion-dalana raha ingezabe ny tolona sy hetsy-bahoaka izay ataontsika etsy amin'ny plasin'ny 13 mai amin'izao fotoana izao. Ilaina izy kion-dalana tsy azo itovirana satria everiko fa mahatsapa an'izany daholo ny rehetrarehetra fa tsy maintsy misy zavatra hovana eto amin'ity firenena ity. Ary izany mihitsy ny antondianay mba hitondra ny hevitray satria mandray anjara feno amin'ny fampihodinana ny raharaham-pirenena ny syndikalista amin'ny alalan'ireo mpiasa malagasy izay mivondrona atao aminay ary azo antoka fa ao anatin'izany dia saiky ny akamaroan'ny vahoaka malagasy. Miarabantsika rehetra dia tonga dia manampin'izay tenin'ny namako izay hoe ny syndikalista tompoko any dia mpiara-miasa ireo foana no manodina ny fiainam-pirenena, ireo foana na iza politika mandeha eto ireo foana no miantoka amin'ny famokarana eto amin'ny firenena. Ka ny antony hoe tsy maintsy iresahanay amintsika rehetra, tsy maintsy iresahanay amin'izao sehatra ohatr'izao dia ampatsiahivana ny rehetra fa na inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ireo mpiara-miasa rehetra ireo manerana Madagasikara, ireo ny atao hoe tia tanindrazana, ireo rehetra ireo raha misy mpitarika politika manana ny tolona ataony na toa misy krizy politika nisy zavatra nitranga teto amin'ny firenena fa tsy tonga ho azy zany na izany na tsy zany nefa ny olona rehetra any amin'ny toeram-piasana any, ny olona rehetra any amin'ny toeram-pamokarana any, ianareo no antoka mampandeha zao fiainam-pirenena zao ary zany ampatsiara an'izany no antony iakaranay amina sehatra izay isorana anareo manasa amin'izao. Zay zany hoe ny tena hafatra, inona ny tena hafatra hoe tianareo ampitaina amin'ny reo hoe syndika, aminareo mpitarika syndika? Misy teny frantsay namana ny lalaina Davida miteny hoe le pouvoir en faux. Ary raha tiana zany dia hoe ny fahefana dia mahatonga ny olona mahazoazo lasa manapatra an'izay fahefana izay, tondra adalàna mihitsy aza ngamba mamarina azy, manaonao foana, zay ngamba amin'ny tena malaza azy. Anisan'ny arofanina tokony apetraka mba tsy hidirana any anatin'izay ataontsika hoe foaram-pefy izay, isan'izany ny syndikalista. Isan'izany ihany koa ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena, société civile. Ankehitriny nefa dia tapenam-bavy izy ireny, atao atso-izay izy ireny. Dia fantatritsika tsara fa zavatra iainantsika izao dia tonga amin'izany hoe fioaram-pefy ary mazava ny teny sy edina amin'izao fotoana izao dia hoe jadona. Fa nazana ianao izao olon-tsotra no tonga amin'ny toerana io ka tsy mipetraka izay arofanin'izay dia ho lasa dala ihany zasy ianao. Na ny vola kirakarainao taloha sy vola kirakarainao rehefa tonga eo amin'ny ataontsika hoe fahefana ianao. Hitantsika ireny sorabola avoaka any amin'ireny atao hoe loi de finance ireny. Tentsika ohatra zao ny atao hoe fonds spéciaux izay ananana chef d'institution tsy fantatro aloha za manokana hoe ohatriny be da be miteny hoe raha filoana repoblika ohatra dia mety mahatratra ny amin'ny atao hoe 20 lavitrisa ariary. Na zasenao azy zao aza ve tsy ho lasa dalana manahany lalaina Davida raha tsy misy ataontsika hoe justificatif taza fampiasana an'izany fa omena ny zavatra tahaka an'izany fa soa ihany fa eo ny arofanina izay tokony apetraka mba ahafahantsika manara-maso mba tsy isiny dia verina fa dépense de luxe ka tsy mandeha any amin'ny lalana tokony alehany ny tahaka an'ireny. Za ihany koa tiako apetraka tsara fa marina fa herim-pamokarana force ouvrière. Ao anatin'ny force ouvrière koa tio foana aloha fa eo ny olona miasa, eo ihany koa ny tsy anasa nefa tokony hiasa, eo ihany koa ny sembana zay matetika izy ireny ataontsika kilabao eo anivon'ny fiarahamonina. Tokony fomba fijery zany zao dia tsy hoe mpiasanay na mpanodina fotsiny ihany an'le masinina zany amin'ilay famokarana fa mpiara-miombonantoka. Zay zany zavatra tokony apetraka manomboka izao. Ary niady an'izay foana ny syndikalista hoe aleo hipetraka amin'ny toerana sahaza azy ny teknisianina. Tahaka ny vahana amin'ny resaka raha politika foana le raha misy eto amin'ny firenena ary zay no anomezako ny fitenenana ny namako mba noizany an'le mampatsiara antsika rehetra atao hoe mirasure antsika rehetra fa ny lalàna zay lalàna velona
eto amin'ny tany sy ny firenena misy atsika raha tsy resaka afa-tsy ny droit de travail zany dia mametraka mazava fa misy amin'izay fiaraha-miombonantoko izay zany dia zo zany dia lalàna ny nametraka an'izany tsy tsika ny mila voatsiary fa ny lalàna ny mametraka an'izany hoe ohatra misy sehatra ohatrany hoe comité d'entreprise. Inona moa zany comité d'entreprise zany dia hoe hita ao anatin'ny sehatra ny fitantanana rehefa manomboka ohatra hoe ny voasoratra ao anaty lalàna dia hoe manomboka 50 ohatra mipiara-miasa ao anatina orinasa iray dia tsy maintsy tokony misy solotena ny mpiasa ao amin'ny fitantanana. Zay solotena angalana inona moa zany hoe sosikevitra tsy mpanapa-kevitra samihafa le hoe manapa-kevitra mpitondra manapa-kevitra fa mpiasa afaka manao tolo-kevitra ary zay le itenenako hoe mahafinaritra mihitsy le tenen'ny namana rady teo hoe amin'ny teny frantsay moa izy mazava be hoe partenaires sociaux partenaire miara mifammetanana. Ny tianareo atongavana zany dia hoe tokony nareo ve no asena mitantana zay hoe fiarina misy aminareo tsirairay avy raha amin'izao fotoana izao andao raisitsika amina hoe ty contexte ka ataontsika hoe raha contexte hoe crise politique ary zao rehetra zao inona kay ny tena hoe arofanina sisa ary inona kay sisa mampiodina n'ity firenena ity amin'izao ny mpanao politika ave ny mpitondra ave za tsy dia tena mino an'izay fa natoa mbola miodina amin'ny fiainam-pirenena dia misy karazan'olona ohatra tsika rehetra zao mifo maraina mandeha any amin'ny toeram-piasana manatateraka ny anjara andraikitra zay napetraka tamintsika isika zany la herim-pamokara ary isika nefa rehefa misy zavatra ohatrao tsy mba misy ataontsika amin'ireo hoe mpitondra na ireo mpanao politika ireo hoe inona moa ny sosikevitra reto mpiara-miombonantoka reto partenaires sociaux reto fa fotoanan'izao hijoroana fotoana ametrahana an'izany hoe misy ane ireo lazaintsika ataontsika terena fotsiny hoe majorité silencieuse en fait le izy hitako ironie ihany le hoe majorité silencieuse tsy ampiteneninao reo tsy omenao sehatra itenenan'ireo rehefa miteny reo dia lazainao manao politika rehefa ianao no miteny dia hoe normal ianao manao politika satria hoe tolona syndicale mantsy matetika amin'izao voateny foana hoe resaka politika dia zay foana zany tsy vaovao zany tsy vaovao zany teto amin'ny tantaran'izao tolo zao tsy vaovao zany fa nefa rehefa ho ilain'ny mpitondra ane rehefa ho ilain'ny mpanao politika ane dia aiza moa reo no mangataka rehefa raha tena tia tanindrazana reo dia ny drafitrasa ny tokony tanterahany fa tsy hoe iza reny fitaovana ahafahako miakatra eo fa zao ny apetraka ay amin'izao fotoana izao ireo olona rehetra manodina ireo mampiditra ny atao hoe ny vola entina hitantanana an'izao firenena izao manomboka amin'ny fo ireo olona ireo tompoko manomboka amin'ny fo ireo olona ireo tompoko ary manomboka amin'ny teny ireo tompoko ahoana moa ny anekena tompoko hoe mifo zay maraina miezaka amin'ny manao ny rehetra inona ny zavatra hitanay voalohany zero fara sy 4 raha mieritreritra zay hoe 4 ray ataoko hoe 300 tapitrisa ariary ka raha mampampianatra zay tokony hoe avenir an'reto ho avyny zanatsika reto tsy misy roa hetsy ariary en fait 4 ray zany 4 ray zay anitsakitsahany mpitondra ary tsisy akanavaka ireo isaky ny tonga eo rehetra zany ny angatahany voalohany aizany droit anitsakitsaka anao ny ataony voalohany nefa mpampianatra 4 anao mpampianatra arivo ka raha manam-pampianatra arivo ny 4 ray hoentinao isan'andro ianao ve dia tsisy enatra tsisy tahotra zany le teneny namantsika rady teo hoe mitsangana tompoko ny mpiara-miombonantoka rehetra eto amin'ny firenena hoe ho arofanina ho balise ho an'izany rehetra zany ary hiaro tanteraka ny sehatra misy anazy tsirairay fa laingany miteny hoe fitaovana politika rehefa miteny mantsy syndicat dia rehefa tsy dia mampilamina ny sainy mpitondra le izy dia lazainy hoe manao politika reto mpiara-miasa reto amin'izay hoe misy ary zany nareo manana ny tolona nareo zany ny syndicat manana ny tolona ny manokana raha zany zany tsy dia tena olana aminareo ny hoe io tolona atao amin'izao io fa hoe ny nareo manana ny tanjonareo manokana na miala ny filoham-pirenena na tsy miala dia hoe nareo manana ny tanjonareo manokana satria zay mantsy zao no
averina amin'ilay tena hoe fanovana marina. Ny tolona nataon'ny syndicat tsy vao tamin'izao. Efa fantatrao fa nanomboka tao amin'ny Air Madagasikara, tany amin'ny Jirama, tany amin'ny Domaine, ny Banque Centrale, ireo siam-pamokarana rehetra zany. Na teo anivon'ny fanjakana io tamin'ny tsy mianky, fa indrindra teo anivon'ny fanjakana misy fahasahiana. Mijoro hoe misy fitantanana tsy mety eto anivon'ity orinasa mpanjakana na ananan'ny fanjakana petrapola. Izahay izao aloha satria fanovana ny resahana, mitovy, rainy zavatra taty fanovana. Ny anay natomboka taminay, mba tsy karazana hoe mpitaribaty filam-bavy izahay. Raha hijery ianao zao syndicat magistrat, mbola tsy nisy namana lalaina Davida ka hoe magistrat samy magistrat aloha hoe alohany mbola tsika andeha hanadio ny any ivelany, andao aloha diovina ny ato anatiny. Zavatra ngeza be zany. Ary amintsika izao tena mitsangana ary manao ny aintso zavatra ny syndicat ny magistrat amin'ireo izay ataontsika hoe tsindrinila, tsy fitoviana eo amin'ny hoe fampiarana didim-pitsarana na eo anatrehan'ny lalàna, dia mijoro foana izy ireo. Dia maro ny sehatra tahaka an'izay izay andraisan'ny syndicaliste anjara. Ka eto zany zay tena afatra tianay apetraka dia zao hoe tsy anaiko atao totohatra fiankarana intsony ny syndicat. Satria izahay mpiasa malagasy no manodina ny siam-pamokarana misy eto amin'ny firenena. Zay zany tena tianay atsipy, ka oka tsy hovahana amin'ny lafin'ny politika irery ihany, satria ny zavatra misy dia zao ozy ny teny français, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Efa fantatsika mahalala an'izany daholo ny mpanao politika na ny eo fitondrana na ny mpanohitra hoe tokony mahay maka lesona amin'ny tantara. Ny zavatra nisy dia efa zay foana ny teto hoe vahana la politika, ara-politika, ara-politika. Zay tonga ao milaza daholo fa tsisy nety mihitsy nataony teo aloha fa za hitondra zavatra vaovao, nita nefa mikorosofana, 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 niarikarentsika dia mitovy amina tany anaty, fa dimy mahantra indrindra maneran-tany, ny efatra aorianantsika dia olona firenena anaty avokoa. Ka izay zany dia miteny hoe aleo hipetraka amin'ny toerana tokony sahaza azy ny teknisianina, fa aleo tsy atao akilabao. Ka ny syndicat dia manana olona isaky ny totohatra rafitra misy eo anivon'ny siam-pamokarana na ao amin'ny asa-panjakana na miankina na tsy miankina. Mazava tsara amin'izay fankasitrahanareo mba hita eto amin'ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitraka namana David. Sorabetsaka ry misaotra an'ireo mpanaraka ny vaovao eto amin'ny. Nanoizintsika ny vaovao kosa indray dia mitoy ny asa sosialy izay totosain'ny FMD na ny Fort Madagascar Development. Ny commune ny Beforona indray no azo ny anjarany isy. Araka izany ny fananganana fototra-afitrasa any amin'ny toeran'ny Michel Arnard. Ny volana jona izao itony ny asa sosialy izay efa nahazatra ny fikambanana FMD na ny Fort Madagascar Development. Ny commune Beforona no azo tombony amin'izany, ankoatra ny fampandraisana anjaran'ireo tanora any an-toerana, isy ny fananganana fototra-afitrasa ety manamponiponina. Infrastructure zao rehefa hanomboka amin'ny volana jona les constructions en les WC publics. Ny andrasan'ny association amin'ny mponina eny dia ny participation foana amin'izay rehetra hetsika ataonay. Raha ohatra ny exemple fotsiny hoe aka hanao an'ilay toilette zay dia mangataka participation an'ny fokon'olona mba ahafahany hoe tsy mandray vonina fotsiny fa plutôt hoe resaka aide no ataon'ny association. Ohatrany hoe fanampinana tosika fotsiny ny association fa ny tena tanjona dia hoe fiarahamientan'ny fokon'olona. Ankoatra ny fananganana fototra-afitrasa, isy ihany koa ny fanazavana ny fikarakarana fifaninanana ara-panatanjahantena. Ireo tanora avy amin'ny fokontany 13 ao amin'ny commune Beforona no mandray anjara amin'izany. Tsy fitadiavam-bola fa plutôt resaka motivation ho an'ny tanora. Satria izay ny tena tanjona hoe sensibilisena ny tanora ho hiditra anatina resaka sport fa tsy ho variana amin'ny resaka fandaniam-bola amin'ny resaka zava-mahadomela na hoe zavatra toy ny balle misy matetika any amin'ny toerana eo amin'ny faritra io dia izay ny hoe tarihana zareo amin'ny resaka sport ahafahan'zareo mivoatra amin'ny zavatra hafa amin'ny fanatanjahantena amin'ny zavatra délinquance hafa.
raha tsy aivina ny fikambanana FMD dia miompana tanteraka amin'ny fampandrosoana maharitra any amin'ireo toerana maro eto Madagasikara, fampiroboroboana ny tontolo sy ny famporisiana ny tanora ho tompon'andraikitra no tena iompana ny asa sosialy. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia ireo hira nahafantarana ny tarika famerenana hira-panakanto malaza hafa ireo no entin'ny tarika poetique lover ho an'ny mpankafy azy ireo mandritra ny fampisehoana izay tanterana ny zoma sy sabotsy ho avy izao fezora valy. Tapitra ny tapakila ho an'ny fampisehoana tanterahany poetique lover ao amin'ny Carlton ny zoma izao. Mbola misy toerana kosa ho an'ny fampisehoana ny sabotsy amin'ny 3 ora tolakandro ao Antsahamanitra. Antaonany maro no niketrehana ny fampisehoana eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpikarakara. Ireo hira nahafantarany maro sy ankafizin'ny rehetra kosa no entin'ny tarika mandritra ireo fampisehoana ireo izay arahina hirana mpanakanto malaza hafa. Que tout le monde connaît nos singles évidemment. Donc voilà, parce que c'est attendu, on imagine que c'est attendu. Ireo hira tena andrasan'ny olona aminay no ataonay mazava ho azy. Sombiny amin'ny rakikiranay voalohany, ho hita amin'ny fampisehoana io. Andray hirana mpanakanto namana ihany koa izahay. Izy soul, R&B, hip-hop. La soul, le R&B et même le hip-hop, voilà, simplement. La priorité c'est de passer un agréable moment avec le public malgache. Ny tena zava-dehibe dia ny fiarahana amin'ny mpankafy malagasy rehetra. Sady fihaonana voalohany raha teo io. Mozika sy fitiavana no atao betsaka amin'io. Eo izahay izara fitiavana aminareo. Pour donner de l'amour et voilà, depuis qu'on est arrivé ici, voilà, on n'arrête pas de nous donner, de nous offrir de l'amour. Ny fampisehoana tanterahan'izy ireo eto Madagasikara no hanamafy ny fiverenan'ny tarika poetique lover amin'ny fomba ofisialy amin'ity taona 2024 ity. Ça fait plusieurs années qu'on parle de reformer le groupe. Maintenant, après la première dissolution... Antaonany maro zao no efa niresahana ny hoe averina ny tarika taorian'ny nandehanan'ny paritaka samy mandeha tamin'ny sehatra nisy azy avy. Ny mpijery sy ny mpankafy no antony fiverenan'ny tarika. Miditra amin'ny faraka amin'ny 20 taona ny tarika ankehitriny. C'est comme un espèce de cap symbolique. Pour ceux qui ne savent pas, Iverina ny poetique lover amin'ity taona 2024 ity. Izy ny rakikira vaovao izay ahitana zavatra tsy ampoizina maro. Ny feona efatra reto sy izay nahafantarana ny tarika hatramin'izay. Anaraka ny toetrandro fotsiny ny rythme sy ny style itondrana azy. Eto Madagasikara no isantarana ny fiverenan'ny poetique lover amin'ny alalan'ity fampisehoana ity. c'est le tout premier concert de notre retour 2018. Tanatin'ny fifaninanana Graine de Star tany amin'ny taona 2017 raha tsy ahifina no nipoiran'ny tarika. Nanomboka nalaza sy namoaka ireo hira izay tsy lefy laza ankehitriny toy ny hoe Darline, qu'il en soit ainsi. Mialoha ny andozany any Madagasikara dia anatanteraka fampisehoana ny mahajanga ihany koa izy ireo. Raha tsy ahifina ao amin'ny super musique Analakely sy ny hectare Angatapaka no anjifana ny tapakila ho an'ny fampisehoana ao Antsahamanitra ny sabotsy izao amin'ny 3 ora tolakandro. Lafy vaovao hafa tanteraka kosa indray dia manome fahafaham-pony mpankafy fanatanjahantena indrindra moa taranja baolina kitra hatrany fahita lavitra Kolo TV anio ala no narahanao ny lalao famaranana eo amin'ny Europa League izay fionana eo amin'ny Olympique de Marseille sy Atletico Madrid Lili Rabiata. Taky ny efa nanarahana ireo lalao ny Europa League rehetra teto amin'ny fahitalavitra Kolo TV, afaliana hatrany ny fanomezana fahafaham-po ho an'ny mpanaraka io lalao io eto amin'ny fahitalavitra. Anio ny famaranana izany ary tsy ho diso anjara ny mpanaraka ny fahitalavitra Kolo amin'ny fanarahana izany mivantana. Efa hitantsika rehetra angamba nandeha tamin'ny fahitalavitra ny bande-annonce izay mpahafantarantsika rehetra hoe andefa mivantana ny lalao an'ny finale ny Europa League izay atao any Lyon. Ny Kolo TV moa zany anio alina manomboka ny 10 ora latsaka fefany izay ionan'ny Atletico Madrid sy ny Olympique de Marseille moa zany dia izy io atao hoe voalohany satria tao anatin'ny 5 taona tokoa ny Kolo TV dia tamin'ity nandefa mivantana ny saison ray manokana mihitsy zany nanomboka tany amin'ny match de poule 16e de finale, ny 8e de finale, ny quart de finale, ny demi-finale ary ny finale moa izay hojerentsika en exclusivité io zany hoe ny Kolo TV ihany no andefany io lalao mivantana io dia ankoatr'izay koa no ny fangatany maro le hoe rehefa vita ny lalao famaranana dia hoe tapaka hatreo fa ampianonay mivantana ihany koa isika ny tokantrano rehetra any amin'ny fizarana ny amboara zany iza no tompon-daka.
Amin'ity taon'ity ihany koa natanterahana ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra. Isy ihany ny fandarana manokana anarahana ny vaovao mikasika izany eto amin'ny Kolo TV. Dia iny va dia antsika maresaka iraisam-pirenena afaka iray volana latsaka ny tokony hanaovana ilay fihaonana manatantara eo amin'ny Donald Trump sy Kim Jong-un mandrahona ny anafaona izay fihaonana izay moa Pyongyang fanadidina. Nandrahona ny anafaona ny fihaonana amin'ny filoha Amerikana ny Pyongyang omaly. Fihaonana izay tokony tanterahana ny 12 Jona izao any Singapour. Noho ny fisian'ny fanazarana ataon'ny tafika Amerikana ny Korea Atsimo no antony fanafoanana io. Nofoana Pyongyang ihany koa ny fihaonana tokony nisy teo aminy sy Korea Atsimo omaly no io antony io ihany. Ankilan'izay nefa milaza hatrany Washington fa hanohy ny fanomanana io fihaonana io ary milaza fa mbola tsy naray fampahafantarana ny amin'ny mety sy ny fiovana. Iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalama vaovao amin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Batimax, la et au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G By Telma vous a présenté Ni Vaovao.